Anakatonatsika ny sehatra ny baolina lavalava dia vaovao amin'ny fankalazan'ny ekipan'ny 3FAI rugby ny fahadimy amby telopolo taonany. Raha ny tokony ho izy moa dia tamin'ity faran'ny herinandro ity no natao ny lalao fiantsiana hoentin'izy ireo manamarika izany fahadimy amby telopolo taonany izany. Fantatra izao fa hembotra ny volana May ho avy izao izany fifaninanana izany noho ny fifanindriana teo amin'ity fikarakaran'ny 3FAI lalao fiantsiana ity sy ny fandraisantsika malagasy ity fifaninanana ho an'ny aro ity mitondra fanazavana eo micro ny namana Norbert Rakotomalala mahakasika izay fanemorana izay ny tompona andraikitra ao amin'ny 3FAI rugby. Lanatsiny amin'ny mpakafy rugby rehetra moa zany amin'ny fandaparam-potoana izay efa nisy fa ny olana izay tsy niankina tamin'ny toleban'ny 3FAI fa noho ny fisian'ny lalao iraisam-pirenena dia tsy maintsy voatery nandefitra ny club ny 3FAI na dia efa nahazo lalana ny ampiasan'ny kianja Mahamasina raha ny 420 sy ny 520 ny volana Marsa izay tokony hanaovana azy tao ny kianja be Mahamasina ka noho ny fampiresahana zany dia nanaiky izay club ny 3FAI ny anembotra an'ilay lalao izay efa fantatra moa zany ny daty hanaovana azy fa dia ny 17 ny volana May sy ny 20 ny volana May sy ny 17 ny volana Jona no hanaovana ny lalao famaranana. Mpandray anjara tsisy miova. Hatreto aloha zany aloha dia tsisy miova fa arakaraky ny zava-misy eo zany mandrapahatoko an'izay daty izay mety hisy ny fampiresahana amin'ny club hafa dia hita antsika ihany ny fandaharam-potoana manaraka na hoe ny lalao taranja baolina lavalava ihany ve no hetsika karakarain'ny 3FAI eo anatin'izay fankalazana ny fahadimy amby telopolo taona izay. Maro mihitsy ny hetsika karakarain'ny club ny 3FAI eo anatin'io izay zany dia hosokafana amin'ny fandaharam-potoana lamesa ngeza be zany io amin'ny volana avril io dia aorianan'izay moa zany ny lalao baolina lavalava dia ny aorianan'izay resaka concert sy ny balle zany.